Indray mbava eo amin'ny tontolon'ny zavakanto koa sara ny sokatra androany ilahetsika fampirantiana ny ireo sanganasany Jean-Pierre Anot izay tanterahana etsy amin'ny galerie Isoraka moa izany ary tsy farana ratsy ny alarobia fahavalambin'ny folo ny volana jona ho avy izao fampirantiana izay nampitondray ny lohateny hoe Bris de vie éclat d'amour ny andinindiny. Bris de vie éclat d'amour sanganasan'ilay designer sady artiste plasticien Jean-Pierre Anot ampirantiana ao amin'ny galerie ao Isoraka avokoa ireo sanganasany miisa 17 hatramin'ny 18 jona ho avy izao. Araky nambarany Jean-Pierre Anot dia taratry ny fiainana avokoa ireo sanganasany ary tiany zaraina amin'ny malagasy izany. Ao anatin'ny fiainan'olombelona hoy izy dia mety hiparitaka ny fiainana vokatry ny tranga maro samihafa. Afaka arenina nefa ny fiainana rehefa misy ny fitiavana ka izay no mahatonga hisafidy ny lohahevitra Bris de vie éclat d'amour. Miavaka amin'ny rehetra ny sanganasany Jean-Pierre Anot satria dia sanganasa noforoniny samy rery ary mbola tsy manam-paharoa. Teknika vao noforonika izy io ary nantsoiko hoe technico media cristal hoy ity artista ity. Mbola tsy nisy nanao ary Madagasikara izay firenena tena tiako tokoa no isantarako izany mialohan'ny hitondrako azy manerana an'izao tontolo izao. Asain'ny Jean-Pierre Anot ny malagasy rehetra hijery izao fampirantiana taona izao ary ahatsapa ny afatra tiany entina. Maniry moa ity artista ity mba ampita afatra ireo artista malagasy ka ampirainy olona izara fahendrena sy fifaneraserana. Resy lahatra tokoa mantsy Jean-Pierre Anot fa mitana toerana lehibe ny zavakanto eo amin'ny fiainan'olombelona ary hoverivery foana izay firenena tsy mankasitraka ny zavakanto. Tao anatin'ny lanonam-pianakaviana no nizoran'ny fanokafana ny hetsika fampirantiana Bris de vie éclat d'amour any Jean-Pierre Anot ity.